Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Panota, olona mavesa-keloka, taranaka-panao ratsy, zanaka-panao meloka. Efa nahafoy an Jehovah izy, efa nanamavo ny iray masin'ny Israely, efa niodina izy. Mandrenesa ry lanitra ary mianoro tany, fa Jehovah no miteny, hivavaka isika. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, mankalaza anao isahay ary midera ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao noho ny herinao sy ny fahefanananao ety an-tany ka hatrany an-danitra. Saotranao sahay ray malala, alfa sy omega, ianao tokoa no nandohana ary ianao tokoa no iafarana. Endre ny herinao amin'ny tany rehetra sy ny zavaboary no arino ny tananao. Magaga tokoa ny asanao, ary izany ny saorana ianao amin'izao maraina izao, satria ianao rery ihany no afaka mampitombo ny andronay. Ianao rery ihany no afaka manome tombonandro-pahavelomana ho an'ny zanakao no arino ny tananao. Ka ny lela rehetra ankehitriny te hidera ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao, ka amin'ny analan'i Jesosy Kristy zanakao no anandratana ianao any amin'ny avy indrindra hoe: masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny vonahany tany rehetra. Amen. Miondrika Tompo, mimpanetrentena anatonanay ianao, andadilady eto ambany tongotra masinao. Angataka anindra fonao, izay lazainao tokoa hoe avaozinao isa maraina. Fonanay izay rehetra tsy akasitrahanao. Enona tamin'ity maraina ity aza, tsisy ny afina aminao na ny eritreritra mangina, ny fisainton'ny fo. La iranao soa, la iranao masina, anasa sy anongotra izay rehetra tsy anao. Azahoanay Tompo, tafaray aminao indray amin'izao maraina izao. Azahoanay Tompo, mandray ny tenin'ny fiainana avy aminao. Jesosy malalo, mangetahetanao ny fanahinay, maniry ianao isahay. Fanahy masino, midina fanahy masina, fanahy masino, fenohy ny mpanomponao tsirairay avy. Ary metezanao androso isa tokantrano, eny na any ampitan-dranomasina lavitra any aza, dia androso ao tokantrano tsirairay avy ianao. Mangy ny fony tsirairay avy, ary dia hanome anay indray sakafo soa, izay lazainao tokoa fa tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona, fa ny teny rehetra aloky ny hivavan'Andriamanitra. Mitenena Jesosy amin'ny alalan'ny teninao, filazantsara izay velarinao aminay amin'ity an'io ty indray. Misaotra Tompo. Amen. Miarahabatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Amin'ity maraina ity indray dia ho jerentsika ny lohateny lehibe hoe Sitrapon'iza no hatao. Ka hosokafantsika ny filazantsara ny Jauna. Filazantsara ny Jauna. Jauna toko fahafito. Jauna toko fahafito. Jauna toko fahafito, andininy fa 14 ka hatramin'ny 20. Jean chapitre 7, verset 14 à 18. Rehefa hita zany ry havana, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary rehefa nisasaka ny andro firavoravona, dia niakatra teo ankianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe: ahoana no nahaza n'ity lehilahy ity soratra, nefa tsy mba nianatra izy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: tsy ahy ny fampianarako, fa an'izay nanirakahy. Raha misy olona ta hanao ny sitrapony, dia hahalala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany, na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitry izay naniraka azy no marina, ary tsy misy fahamarinana, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
Mbola mpitombona amintsika lalandava riavana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Zao tantara izao dia misy lohateny manao hoe miakatra ho any amin'ny fetin'ny tabernakely Jesosy. Ny andininy faharoa ery ambony ery dia misy soratra tahaka an'izao mianaran'i Jesosy ary efa akaiky ny andro firavoravoana ny Jesosy dia ny amin'ny tabernakely. Hoentina hitarisana saintsika ny momba ny fetin'ny tabernakely dia fahatsiarovana ilay dia ny zanak'Israely izany taorian'ny fifindramonina fony izy ireo ny renireny tany anefitra ka nitoetra tamin'ny tabernakely izy zany hoe tranolay ihany koa ny azo antsoina an'izany tabernakely izany teo ambanin'ny fiahinan'Andriamanitra. Ka tamin'izany ary dia feno olona samy hafa fihetsepo sy fihetsetsaina tamin'izany andro firavoravoana izany. Nameno toerana tao Jerosalema ny Jiosy sy ny proselita izay avy any amin'ny lafy maro ivelany renivohitra ny orenan'izany tempoly izany. Hita miariary aho raha vakitsika ny toko manontolo amin'ity jaona fahafito ity dia tao ny faneriterena Jesosy hisehoseho nefa nolaviny fa tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra ray izay naniraka azy. Tao koa ny takoritsika ny tsinjarazara, ny sasany nilaza fa olona tsara fanahy izy ary ny andany kosa nilaza fa lehilahy mamitaka vahoaka izy. Tao koa ireo atao hoe mampitaha fahaizana sy fahalalana ka manontany izay mba sekoly ny anaran'i Jesosy araka ny enitsika teo izay nahaizany soratra masina toy izao. Ireo fihetsika sy firesaka maro ireo anefa dia tsy ina zany dia irangarangany ny fikendry ny reto ngezalahy dia ny mpanorandalàna sy ny fariseo ary ny mpisorona izany mba te hisambotra sy hamono ilay niraina ho aminy. Dia tsy izy izany fa ilay niraina hamoka ireo izay ao amin'ny famatorany Satana. Indrisy tokoa mantso Isaia. Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina. Ny gagany sy ny talanjony ny fahaizan'i Jesosy tamin'izany izay tsy hitany nambareny izay sekoly ny anarany. Nefa kosa ny marina ao amin'ny soratra masina raha momba amin'ireto fariseo zany izay nanankinany ny fampianarany sy ny fahagagany dia tsy mba nankatoaviny akory nanarahany. Fantany momba ny soratra masina fa zao tsy hainy ninona izany. Ny teny novakina isa-tsabata na nampanaovina tsejery kanefa tsy nankatoaviny izany. Indrisy akory zato hamaitisa ny haiziny tsy finoana izay hita sy iarany izy ireo miaina nefa tsy fantany ry havana fa Jesosy izay tompony ainany io miteny amin'io hoe noho ny fahajambana vokatry ny tsy finoana. Tsy ny tsy finoana ihany fa vokatry ny tsy fitiavana, vokatry ny fiatsaram-belatse, vokatry ny fankahalana, vokatry ny fialonana. Dia hita avy ety ivelany avy hatrany fa mifofy ny ain'ny mpanao soa azy Israely voafidy sy malala an'Andriamanitra. Sitrapony Satana sy izao tontolo izao ary ny nofo avokoa no avokarany izany zavatra ratsy rehetra izany ka ahafahany manaraka mandavataona izay mbola andrenesana sy ahitana ankehitriny eto sy eroa ny famonoana ny fampihavanan'i Kristy izay voasoniany rano teo amin'ny hazo fijaliana. Ny vokatry n'izany ry havana amin'izao andro sarotra izao. Ny vokatry n'izany samy maka ho azy ny olom-boafidy, samy maka ho azy ny olom-boaositra satria tsy mifampatoky intsony, satria efa mifankahala, satria efa mpiatsara velatsy fotsiny dia sahy miandany amin'ny zanaky ny tsy fifanarahan-dalàna eo amin'ny toe-po sy ny toe-tsaina. Mifanenjika, mifamono, mifampitora-bato, mifandrafa. Loza ry havana nge zao. Efa loza nge zao ry havana.
efa loza mitatao zao. Fa ankehitriny kosa atopahazo kely ngeny masontsika, atongilany kely ngeny sofintsika, avela ho andray anjarany Jesosy, henoy ny fampianarany, hararato ny fotoana fohy indrindra izay azoko sy azonao, handraisana izay atolony amiko sy aminao. Sady ny rahana koa mantsisy no nanaiky ny sitraponiny naniraka azy. Ambarany mazava fa an'ny mpaniraka azy ny fampianarany, fa tsy ny mivoloko ho tompony ny amin'izany fampianarana izany izy, na dia zanaka manana ny fitovizana amin'Andriamanitra azy. Azanona tonga azy ilaza hoe tsy nidina avy any an-danitra hozy izy mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony zay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony zay naniraka ahy ho izy, dia tsy amelako hisy vezy rehetra mino ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany. Hoy Jaona toko faha-9. Averintsika indray hoe le fanontaniana tery am-boalohany hoe sitrapon'iza no atao? Sitrapon'Andriamanitra ny mamonjy sy mitady ny mpanota. Sitrapon'Andriamanitra ny manasitrany ny voaratra, ny mampakatra ny latsaka any andavaka, ny mampionina ny trapaoriana, ny mampiavana, hamirapiratany voninahitry ny fihavanana sy ny fiadanana, ny mampody ny ory manjejena, ny manangona ny naheliny rivodozany ota mandrava, ny manadio ny abokana noho ny fahazaran-dratsy, ny mampahery ny reraka, ny mampahiratra ny saina, ny mampitohy ny fanaitaina ny fo noho ny fanahiana samihafa, ny famoahana ny ao an-trano maizina, ny mamalifaly mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Izany ny tena vaovao mahafaly ry havana, izany ny tena filazantsara ry havana. Azany ny lazain'ny boky ny fitomanina hoe vaovao isa-maraina izany. Ary hoy Paoly, raha nilazany zany vaovao mahafaly zany izy, tsy ny tena nitoriany, fa hoy izy hoe ahoana hoy izy Paoly? Fa ninia tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho. Afa-tsy Kristy Jesosy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary mbola indray hoy izy hoe fa tsy ny tenanay no torianay, fa Kristy Jesosy tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny Jesosy Kristy. Ary mbola nilaza izy fa sanatria raha mba misy ataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy Jesosy tompontsika. Jesosy no toreo ry havana malala. Kristiana mpanaradian'i Jesosy Jesosy no toreo. Aza manao tahaka ny toritenin'ny mpanoradalàna sy fariseo, ka mampianatra ihany ny lalàna, na ihany koa ireo mpaminany sandoka ka ilaza sy anitona izay azahoan'ny olona ny fony, kanefa dia fampianarana mitondra any amin'ny fahaverezana. Ry havana malala, ry kristiana malala izay ianao zao, dia natsoan'Andriamanitra hitondra ny filazantsara tsy hakanavaka, tsy ho an'ny mpitondra fiangonana ihany zany, fa ho ahy seho anao na dia kely ara ianao. Zao tsarovy, manana didy lehibe tsika, hitaona ny olona hibebaka, ka ambarao ny filazantsara ny Kristy Jesosy ireriany. Fa ny ankoatran'izay dia antanio ny fanahy, dinio ny fanahy, na avy amiko ny tompo na tsy avy amiko ny teny voambara. Miposaka ao amin'ny fiangonana sy ny fampianarany ary ny asa omena azy izay tokony ataony. Ny fahazavana mahagaga avy amin'Andriamanitra ray ny fahazavana. Amin'izany voalaza izany ary ny fitondran'i Jesosy ny mpianany dia fanoavana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra maniraka azy, mahavatra mandinika amin'Andriamanitra na amin'ny mora na amin'ny sarotra izy. Ary satria mpianany isika ry fiangonana malalo sy olona tsirairay izay efa natao batisa ao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy dia ianaritsika ary ny fitondran'ny tenany tamin'ny andro ny nofiny. Ahoana zany fitondran'ny tenany zany? Lehilahy ory sady zatra fahoriana izy, nianatra fanarahana tamin'ny fahoriana netiny izy, na dia zanaka aza, dia tonga loharano no famondrena mandrakizay ho an'izay manaraka azy izany. Koa izay mino azy ary dia hisy olony rano velona miboiboika avy ao an-kebo no hoy Jaona.
ny fararano vokatry ny fampianarany mpamonjy dia ny famoizan'ny olona ny fanaon'izao tontolo izao ary hitadiavany isan'andro ny fanjakan'Andriamanitra mba hitombo sy hihahery hatrany atranany ny firaisantsika, ny asa tsarantsika, hahatsapan'ny olona ny fahatanterahany fanirian'i Jesosy tokoa hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao raha ato amiko ary izao koa ao aminao mba ho amintsika koa izy mba hinon'ny olona hinon'izao tontolo izao fa ianao no nanirakahy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra atsika kosa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Aleluia. Amen. Vavaka isika ry havana. Saotra Jesosy malala. Nampianaranao anay indray Jesosy ny tena sitraponao. Ahafantaranay Jesosy milaza ny filazantsara marina amin'izao tany mbola rakitry ny aizina izao. Tsy tory ny tenanay sanatria. Tsy anambara angano na tsenjery. Na atsika nao anatin'ny filazantsaranao Jesosy fa anambara kosa ny fahalebiazanao, namoizanao ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana. Nanambaranao ny fitiavana lehibe indrindra Jesosy malala. Ho an'izao tontolo izao. Mba hatonga ny olona rehetra andovan'ny lanitra fa tsy andovan'ny elo. Saotra Jesosy malala, ampianaro zahay fa tsy mahalala. Fa nomenao fanahy mahery zahay fa tsy fanahosa. Hoentinay Jesosy Tompo. Mila manaparitaka ny filazantsaranao. Hatrany Jody, Samaria, hatrany amin'ny farany tany. Meo anay ny fanahinao masina mandrakariva Jesosy. Ilay ositra nomenao ny tsirairay avy Jesosy hitory ny filazantsaranao. Ka nilazanao tokoa hoe mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy ho sanatria nambala filazana ratsy izahay. Fa filazantsaranao rery ihany Kristy Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ka mba ho betsaka ny voatao-manao Jesosy amin'ny alalan'ny teninao. Tompo izay mpitondranao ny mpanomponao tsirairay avy kely indrindra ny fitabatisa rehetra Jesosy. Ka mba ho betsaka ny ho resy lahatra Tompo. Hanaradianao ary andova ny lanitrao. Zany no antom-pisinay amin'izao fiainan'izao. Ho irakiraka-ao, ho andevonao, ho mpanomponao, hanambara Jesosy fa mbola tsy ritra ny famindramponao. Fa izay manantona anao, tsy mba misy olavinao. Irao zahay Jesosy fa ho tena ho mpanompo Tompo. Ho mpanompo mahatoky tokoa Jesosy malala o. Tsy hamitaka tokoa ny vahoaka Jesosy o. Tsy hamitaka tokoa ny manodidina anay Jesosy o. Fa hanambara ny tena filazantsara marinao Andriamanitra o. Mba hahatonga anay tsirairay avy izao Jesosy hiara-tsambatra any aminao araka ny teninao hoe efa manomana toeranao anareo aho. Izay toerako ny toeranareo. Saotra ziry indray Jesosy. Arovy izay Jesosy amin'ireny mpampianany sandoka ireny. Arovy izay Jesosy malala amin'ireny mpampiana diso manerana an'izao tontolo izao ireny. Satria dia maro ny aina manjery amin'izao, mamitaka anay, mandavo anay Andriamanitra. Ka rehefa tsy miorina tsara ny filazantsara marina izahay, dia lavo izahay. Ary voababo tokoa izahay Jesosy. Ary dia mety miala mihitsy aza amin'ny fitiavana voalohany na dia efa nanolo tena ho anao aza. Jesosy ratsy izao fiainan'izao hoe arovy izahay, arovy izahay, arovy izahay. Voninahitry ny anaranao rery ihany Jesosy ny havitany ny fiazakazana araka ny tenin'ny Paoly tokoa hoe nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Mankasitraka indrindra Tompo malala. Tanteraho amin'ny mpanomponao ary nitsodranonao masina tokoa manao hoe fa Andriamanitra hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny ao amin'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho an'Andriamanitra raintsika ny voninahitra mandrakizay. Fa ho an'ny mpanompony kosa ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fanompona azy amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Ho dia raiko mandrakizay ny voninahitra ao Jesosy. Haleluia, haleluia.